Dina? Dia Sarah. Dia Food Lovers. Fogodolonareo coucou. Androany raitsika dia hanao aventure culinaire kely anankiray eny ambanidia eny ho anareo izay tena tia akoho. Mankafy akoho Tsy any amin'ny akoho spécialiste akoho ao amin'ny poulet. Poulet dia andao antsika. Dore. Juste quelques minutes, on a comme ici, la maison, et toi, t'es où est-ce que tu Commande amin'izay zany tantarany anareo ny valainay rehefa efa niaka commande zany zay zao atao poulet dia be minitra ton poulet araka izao hitanareo elan'ity zao dia miandry ny commande tsika efa voninanao dao andramana be mihitsy miresaka akoho indray le raha eto. Poulet. Tantaraiko anareo ny carte atao amin'ny poulet, le régal du palais izy zareo ny teny flamatra dia zareo tsy voatery hoe poulet fotsiny nataony fa araka izao hitantsika zao manana koa izy maxi méga burger manana double burger dia manao karazana chicken coréen dia ohatran'izao. Ndaso hoe tantaraiko anareo hoe inona le tena maha-poulet ny poulet. Mariana moa zany fa atao amin'ny poulet dia misokatra 7 sur 7 du lundi au dimanche dia misokatra zareo à 11h jusqu'à 20h du soir. Ndraindray rehefa lahady misy mijanaka hatramin'ny 21h. Tantaraiko anareo ny carte atao amin'ny poulet. Mariana moa zany fa poulet misokatra amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 alina 7 jours sur 7 azawady. Dia anomboantsika azy manao nouille sauté zareo karazana nouille dia manao koa zareo pizza dia ny pizza zareo misy camembert, misy gouda, misy fondu, zany hoe somary produit exceptionnel, misy champignon de Paris, produit noble zany ao anatiny fa tsy le pizza low cost kely reny dia atsika manana ny karazana salade dia zay zao anandrana ity salade poulet ity rehefa avy eo sady 9000 ariary fotsiny ny vidiny. Manao koa nefa zareo wraps sy tacos dia ny wraps zareo 10 000 ariary dia ny tacos 15 000 ariary. Akoatran'izay manao burger izy araka le nasehoako anareo teo misy crispy, misy double crispy dia misy double cheese dia manao izy soupe dia ny soupe misy hoe poulet, misy lait dia misy simple.
les femmes makan les poulets de Milan. Tu n'as pas le camp? Au chau. Ania na vakele. Ça tisse de malutun tanan. Yeah. Poulet. Des choses qui tunga tang poulet. Inana poulet. Des choses. C'est un poulet ça? Die Tatan für mal Stadt. Ich kann ja dann eine Bäcke, Ari? Ich war mir ein Monti, ja. Den non a besser, ja. Non, da war nicht der Deutsche. Bola atomni poulet ambany zany misy am'izao restaurant zao dia tonga ny sakafona ty moa zany ny fotoana tena tianareo indrindra atao anaty vidéo ny dégustation dia anandrana an'izany atao hoe poulet atao amin'ny poulet tsika mazava ho azy ma hoe poulet anazy dia tena spécialité an'zareo karazana poulet fa samy manana façon nandrahoana anazy dia tantaraiko anareo aloha izy alohany anandramako anazy hoe inona avy reto alohanay reto satria efa nitantaraiko anareo teo ka ato nareo manana ny poulet laqué arak'izao ama poulet laqué azy mbola misy sauce eo ambony dia ty ampovoany ty ny antsoina hoe crispy chicken zany hoe poulet pané zany fa ohatra ka atsika miteny hafa atondratsika manana ny chicken corée dia ty corée ty afaka atao light afaka atao amin'izay ina moa itiavanao anazy afaka atao masisiky sy izy ty zany somary masika tsy mety amatsiotry fa afaka hohaniny daholo ny aminy akoatran'izay dia atondratsika manana ny poulet barbecue aloha ohatran'izao zany ny tarehany efa tahinana be dia ty mazava ho azy fa poulet ina moa izy zoky poulet coca poulet cuit façon coca zay mihitsy ny anarany dia reto aloha zany ny andramantsika zao dia ny paoziny aloha zany tonga dia tsy ataonao vy tsy haiko nareo mandaigny any trano any raha ohatra ny ka tsy milelamotra mahita an'ity fa za aloha zany lona be dia mila maka gant ozy izy Tiffany satria efa misy gant spécial zany dia omeny zareo afana aloha ihany ka ahafahantsika mihinana le poulet satria amizay tsy maloto ny inona matsio amizay tsy maloto ny tanana dia anao gant kely zay dia hihinana le poulet zao manao coucou daholo aloha coucou dia hihinana ny boatsika anazy arany aoarany samy maka crispy zany iny ny alainy tsy fa nisy matsio iny dia zareo moa zany avelantsika mihinana eo fa za mitantara aminareo ohatry ny ahoana izy aloha zany mbola mamay be malgré le fait manako mbola mamay be izy dia ny panurany matevina tsara dia andramantsika tsy sauce aloha aoarany asina sauce manaso ohatr'izao ny ao anazy io premier bouchée quoi matsiro na le panure na le ao anatiny dia macéré be le poulet dia va bien cuit parfait ny cuisson tsy mafy mihitsy le akoho
Capite? Ti voglio lo sanno già, ma tu devi conseguire per no. Parfait la saison moi bien. Tu on s'en si tu peux exagérer mais ça on a tout. Ne pas bien. Ma série P, ma série ça. On a que ça va manger finanti pani le crispy hein. Te tu t'en as le coré chicken là, hot cholis. Nella fanno una sana che fa un fide ton poulet na rewa. Smart misi namo coriandre au bout. Am sembra mi aveva cambiato ma sitti. Te andiamo chi ma stava a se sina sosia stava gita che un bugna misi ces implants. Te andiamo. Effectivement les sauces coréennes. Te ma si che mafna. Lalu sama saya cari spasi cuma sih apa? Warna roti sakaf Korean atau roti peanti? Dia pi pushere farnya warna roti. Tak peminsin. Tem rolu fe pean le kuana le crème de sésame nombu. Abang nanti untuk kan? Le peun. Mana harga? Tu dan jamak par préférence ak le izadua le coca. Le coca non te nati kon chamana peu tina wona salwe poulet en coca zania. On a jeté nati coca zo ti piati. Ça va t'aider dans ça en tout cas le prions bien. C'est nous faut ça natar hein. C'est un dramatique hein. Cette action c'était énorme en fait. C'est parfait. C'est trop bon. On a venu. Miss Goutin sucré. Dat is een zoektaan hoor, goed zo. Ici, pour un sucré, c'est matière, spécial à midi. C'est ma saga ça, on a tout. La cuisson, Lausanne, c'est parfait. Tu scannes, maîtriser ça, donc cuisson les poulets. La tête de l'autre, peut-être, hein. Enfin, mon ordre de préférence. Un dramatique indienne barbecue. Tiani barbecue. Mais ici, nuance de couleur, hein, les barbecues, c'est les coca. Hein. Peut-être qu'on a une différence. C'est une des zones indiennes pour Wanaro. Ils aiment la sauce barbecue, les vraie sauce barbecue. C'est une mais c'est une différence en ni. Kuan le recana jamak tolu zan si sam tup tawal. Fa tape tawal. Te? Farana ku ni poulet un petit poulet la keti. Te? Alors tu la qui am si sentin ale quoi. Alors suite à raison ah. Voilà ici romarin si taiman dende yo ambunyo ah. Te yizan otani blanc de poulet. Te la qui c'est la malève qui arrive. C'est tout j'ai expliqué dans la fois. Ciao, ciao. Puis sont les blancs de poulet, un sac de roi, hein. Limite translucide, allez, hein. Des savons dans la bouche. Ça ne, si ça marche un peu, tu ne vas pas mettre quoi, les thym, non, mettre quoi, les romarins, non, hein. Tu n'y pas combien ça roule aux années, mais si tu rouges, ma recherche sucré salé d'abord. Par contre, tu me trouves, tu me quoi, les élèves. C'est un poulet, hein, avec par ordre de préférence, ça me fait un ils ont un petit coup de gin, là. Ça m'a nous, hein. Les laquais, hein, coup de cœur à foulou, hein. A fait le coca, hein. Tu as fait petit corété, hein. Tu as fait un petit crispity, hein. Tu fais un barbecue. Ça te met à les barbecues, hein. Continue à faire les coups. Par contre, à l'herbe, hein. Tu as tes coups faire taper ou un les coups, ça tu as. Tu as wow. Tu as maîtrisé, ça tu vois. Avec l'établissement, les poulets, les isa. Tu as les mandres, les poulets. Tu as maîtrisé les cuissons. C'est le poulet. En Jessica, ça va. Louis sauté. Antaniti que ça, ça va lua i mature on a tiré les poulets on a ni fait taniazia des on a fait un mature les poulets Mas tape,
Masika faona tsirony. Tsara be. Tsara be. Any Tiffany indray zao tantarao hoe inona ny tena tiandry tamin'ilay poulet noandry teo dia ahoana ny tsirony. Mety be sady tsara be sady matsiro be. Matsiro be. Dia zany préféré andry amin'ny zareo rehetra teo mba tondro hoe les crispy. D'accord. Anandrana nouille indray tsika zao marihana fa tsy koho ihany natao amin'ny poulet fa zao hitanareo zao manao zareo burger manao zareo salade manao koa zareo soupe misy karazany dia ty zao soupe poulet dia rehefa tantarainy dinanareo dia manao izy nouille sauté dia ty nouille sauté ty ny andramantsika tantaraiko anareo aloha hoe ina avy ny eo amboniny mazava ho azy fa misy poulet misy atody champignon dia misy graine sésame blanc kely les jaune dia ty jaune ty ngama vakiko tadam zao dia andramantsika les pâtes zareo pâte fait maison io tsisy nouille sauté hoe atao spaghetti zany na ohatrany fa pâte fait maison dia anamboarako bouchée anankiray nareo ho anareo any an-trano any dia tantaraiko anareo ohatrany hoe andraso lolofo fofon'ilay izy aloha to dia matsiro be dia ty ny bouchéako ho anareo. Léger be les pâtes tsy boratsifa mihitsy dia mbola veriko ihany ohatran'ilay poulet teo ny justesse ny assaisonnement zareo tena misapoa tena tsara. Comment c'est le goût? Raconte. C'est très bon. C'est très. Natao amin'ny Tiffany très be zany le izy dia tena ahoana zany tena tsara rehetra tena conseilleko be anareo ty nouille sauté ty maîtriser zareo le izy zay foana moa zany ny objectif atsika amin'ny indao-andramana hoe ny ao anaty carte ave be ty androvana fotsiny sa tena maîtriser le izy fa ty zao maîtriser tsara or an'le poulet zany tsara be léger be le nouille tena hoe lankra zarery ty zany maivana be le izy fa tsy matoko tsy Tiffany be le izy Mathieu moa zany tena izy mbola mizatra ao am-bavany dia rehefa izy manandrana dia zay ny anjarako mena ampapadiana indray zao anandrana burger izy anandrana salade izy dia anandrana soupe poulet. Mbola atao poulet ihany tsika zany sao anjarako indray ny dégustation rehefa avy lendalenda be niaraka tamin'ny salade teo tsika dia ny anahy zany ty soupe poulet moa ty soupe poulet ty nandramaka soupe vao mafana tonga dia hitanareo zany ny qualité an'ilay soupe fa ohatran'ireny ramen japonais reny satria ny garniture be topping be izy dia misy atody misy tisame dia ty zavatra anankiray ty misy poulet zany rappelle an'ilay enseigne dia zao ilay saosina ramen japonais le bouillon bouillon nazy tsara be ny goany ohatra zao le izy tsara be ny goany léger tsara nefa hitanareo hoe tena bouillon tena bien travaillé tsy be sira ino aloha tonga dia remarqueko anankiray atony tsara ny assaisonnement dia ny eo amin'ny topping zany mahitsika zao eto misy crevette crevette dia misy blanc de poulet les crevettes tsara ny assaisonnement et que sont les blancs de poulet tena maîtriser zareo ty anankiray ty koa fondant be mihitsy dia misy an'ity boulette de andramatsika boulette de poisson dia misy champignon parfumé dia misy assaisonnement herbe
kotomila sy tongolo maitso dia atody dia rapelana poulet. Amin'ny fahafantarako an'ity poulet coca ty. Tsy haiko na poulet coca ty na atovy amin'ity fa andramako kely aloha. Ie, ohatran'ny poulet coca ny lokony aloha. Ty hafa mihitsy ny tsiron'ilay poulet ty. Ohatran'ny somary tsisy épice ilay izy tsy masika fa somary barbecue kely zay le tsirony dia tsara be mihitsy. Dia misy atody ty ny adiniko teo natorana misy sur plat. Dia ty plat ty zany na mafana ny andro zao dia tena plat gourmand be mihitsy hoan'ny soup lovers be hanina be izy. Dia andramako araka ilay teneny sara teo ny patiny fait maison be zao. Dia rehefa fait maison paty dia tory andramantsika ty bouchée anankiray ho anareo. Ohatran'ilay nouille japonais dia tsy matsiro loatra ilay izy fa tena raisonnable be mihitsy ny goût-n'ilay izy. Dia eny hoe misy réduction na haiko misy réduction le bouillon classique miaraka amin'le henan-kisoa angambany zany dia misy akoho donc tena imezany sara tsara be conseil be ty satria aloha zay tia matsiro loatra ohatrany hoe soupe tamatavy amélioré zany ny bouillon efa miaraka amin'ny nouille. Oui tsita le crispy zany ny voasany Mathieu dia lasa tsy crispy tsony. Zay ny momba an'ity soupe ty tsara be mihitsy ny assaisonnement tsy dia be chichi nefa c'est l'essentiel ary tena mampody aina mihitsy ny tsirony sy ny tsara be ilay izy. Dia tezako ny dégustation atao amin'ny hiditra amin'ilay salady fa ity fanio ny tahinana an'ity salady ty dia andramam-papalo izy ity ny sauce ohatran'izao saosiny ohatrany andraso andramako aminareo eto sauce misy mayonnaise dia misy ohatrany arrière-goût-na concombre. Sauce mayonnaise concombre dia misy sucré somary aigre douce zany ilay izy. Réduction tsy masika kaminy atsa ararako amin'izay ilay sauce ny eo ambony salade zany misy topping maromaro izy eto ararako aloha ilay sauce dia tantaraiko aminareo amin'izay ilay izy. Tsara be en tout cas ny fraîcheur an'ity sauce ty ty misy onion rings dia poulet rappelana poulet misy olive misy rappelana olive koa tao amin'ilay sauce dia misy fromage dia misy persil dia salade dia misy katsaka kely dia hoandramantsika amin'izay anao bouchée anankiray aloha zaho anareo bouchée anankiray ho anareo abon'ny rehetrarehetra manasa ao tsara be re mature be mihitsy assaisonnement les salades que juste à l'essentiel fa nefa tonga dia misy harmonie be en bouche le tsiron'ilay tena zavatra marqué anahy aloha le crispy an'ilay poulet karepoka be mihitsy dia et onion rings dia anomean'ny Mathieu fa raikitra ny combat zany teto tsy hitanareo fa tonga dia combat be mihitsy tonga dia combat dia vola voilà ty ty zay dia ao anatin'ilay izy misy salade laitue dia misy poulet dia le crispy an'ilay poulet tena marqué be anahy tsara be tsiny dia le sauceny misy ohatrany aigre douce mitondra harmonie amin'ilay plat mitondra fraîcheur dia
Tsara be. Io zany tsy tsara. De le haricot an'le persil a tonga originalité am'le izy. Eo anareo zay tia salade fraîche zany de conseille ty plat ty satria tsy de compliqué be le hanina le plat nefa azo lazaina hoe light ihany le izy. Ay momba le plat de salade de toizatsika am'izay dégustation mbola atao poulet foana tsika mihinana burger indray tsika burger amin'ny poulet ty zany burger crispy tonga de hita am'izao aloha moelleux be mihitsy le patiny ohatr'izao le izy matevina ihany le izy misy inona daholo misy sauce ao anatiny misy fromage misy salade misy oignon de misy poulet misy ohatrany hoe steak de poulet zany fa pané crispy de tsara be le burger. En fait misy zavatra anankiray marqué ananjy atao amin'ny poulet somary mamimamy daholo le izy de nefa tsy mamimamy écœurant fa mamimamy tena mampiporté valeur ajoutée an'le plat de ty sauce zareo ty tena mamimamy milay be mihitsy fa mamimamy marikivy tanareo ty sauce ty mamimamy marikivy de tsara be mihitsy de ao anatiny steak de poulet ohatrany hoe boulette ohatrany hoe haché de poulet pané bien assaisonné le izy eny be le fromage tsara be le rondeur le asiko boucher farany zay sa rehefa tonga atao amin'ny poulet anao de conseille ty andamy ty burger ty le paty le paty le bons tena malefaka be mihitsy de fait maison tena malefaka tsara de ohatran'le vao mitsaka anao de mieux à jeu tanareo le izy ohatran'ny foriporitra io fa tsy le paty matevina be le sarotra hohaniny reny de c'est très bon. Ça c'est des petits burgers tsy de ty burger fa tsy hitako hoe rehefa tena tsara ny burger de tena reconnaître hoe tena de toizako indray zany za rery ny tety laniko tsika moa zany andao andamana nataotika fa tsy andao andany toizako kely ato le izy ato ty indray ahoana ny nanako an'ity double cheese io misy poulet le poulet pané ohatran'le tato ihany angamana fa double le izy miaraka amin'ny double steak de matevina koa de ty andramako iny ty ty misy ny moa fetsona zany ke oignon caramélisé de tsara be ty tsara be ty aloha anao boucher anankiray tena tsara be hitanareo le steak de poulet ao io steak haché de poulet tena milay be mihitsy hitanareo ty misy oignon caramélisé donc iny goût iny tena mampiakatra be amin'tsiny le burger de misy oignon frais koa tsara le zany tsy boraty fa eny be mihitsy le fromage ao anatiny de tena matsiro be mihitsy le ny sira tsy misy sira mihitsy tsy be tsy masira zany fa atony tsara harmonieux be le plat hita hoe misy recherche atao anatiny de za aloha mana préférence amin'ny anankiray tsy hoe le izy matevina be ty fa ty ohatrany eny kokoa le tsiro ny tsiro somary mamimamy de za tena tia tsiro somary mamimamy ok de zay ny dégustation quoi atao amin'ny poulet misy atsika rehetrarehetra ny fomarena de somary malantaina tsy misy kaly tena kainy atsena tsy nahity zay
napakafatena ramari tena nona tena none tsy maintsy minambary miaraka izay hita eo de tsy maintsy kely ahita vaso fanikotozako sady pole de mihinana vaso sy pole pole tao magnary vaso tao pederano loka de pole ihoanao amizay faza malaise mihinana pole kitoza pole saucisse poulet, phare sauce poulet, sauce poulet. Izay tiako ti poulet, izay nonako nona poulet, izay vokyako voky poulet. Zao zany ny amina sakafonay ho anareo manontany foana hoe fahoana aminareo tsy matavy mihitsy nefany nareo misakafo foana satria tsy laninay ilay izy fa andramanay fotsiny. De mihinana zay de mihinana zay fa tsy laninay daholo izy rehetra de ambiny hoentinay mody. Ino hoandro io? Atody kamara. Ahoana fahitana izy andry le poulet? Inona ny tena tianao amin'le poulet? Le poulet mikarepoka? Ary le zoky? Dia rivitsika mameny disoupe daholo d'abord. Merci d'avoir été abonné. C'est bien de disoupe. Ça na andewood. Olha aí, a pizza na papadia. Beto na beto de. Bola tinha na coisa. A forte. Até no pitonto. Eu farana na minha cubento na zona. Te voky poulet, zay nona poulet, sauce poulet. Tantarainay anareo ny cadre atao amin'ny poulet. Poulet eny ambany dimy moa zany misy ny poulet de ao ambanimbany kely ny fanaka fanolobodorindrina amin'ny fanaka mitso de ny cadre ao zany le toerana kelikely fa zareo tsara ny exploiter an'le izy décoré be zany rindrina rehetrarehetra misy style ohatrany américaine. Par contre isy le anjely mainty anjely mena le nangalaka sary iny zao le ohatrany afoafo tsy afo zany efa elatra de misy coin salon de misy coin chaise moderne be de ohatra misy style ohatrany bara kely zay de ny cuisine zareo tsy tazana be le avy anatiny. Par contre hita ihany le ohatrany hoe mampaneno an'le anna le cuisinier tatany c'est prêt ohatrany. De par rapport an'le parking tiako azavaina kely nareo satria tamin'izay nanao tournage zany nalalaka be ny parking araky ny hitanareo amin'ny vidéo io teo ampita ny parking amin'ny sisiny iny. Par contre mazava azy fa fantatsika ny any Ambandy sy ny manodidina rehefa raikitra ny weekend na rehefa andavanandro na journée de tsara zany hoe mba miantso meloa zareo zany misokatra amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 alina 7/7 de notre cadre omeny un cadre zany de 8,75/10 tena tsara be le izy satria ainy tsara ny profiter an'le décoration simple nefa attirant sady jeune be. De tena coup de cœur ako manokana le choix-na couleur sy choix-na sezana be zay. Tantarainay anareo ny service tao amin'ny poulet teo ambany mahakasika ny service zany amin'ny ankapobeny izy tena tsara ny service satria
mandray tsara zareo a dia souriant be mihitsy ny zavatra nanamarika ana dia nandritra ny fandalovana teo maromaro ny client fa nisy esy teo a dia tena manaja olona be mihitsy zany hoe manana background zareo a hita hoe fandraisana olona nianatra resaka relation client zareo dia nianatra koa momba ny laksi moa zany satria tena hita be molo tantarainay anareo rehefa partie sakafo rehefa avy eo a fa zay aloha zany ny feedback ny service a afa-po be mihitsy zay vao nanomboka tonga dina vao niditra dia efa nisy nandray tsara mitsikitsiky tsara zareo a mapetraka anao aiza mety aminao etsy sa etsy a tena zany mpanjaka kely zany moa efa elatsy nampiasainay a fa tena mpanjaka kely zay tao dia tia mpanodinana ity dia efa misaotra ny ekipany poulet rehetrarehetra zay a kokodola zatarian'ny chef dia misaotra betsaka anareo rehetrarehetra dia singanay manokana amin'izany a remerciement any madame Joana eo amin'ny sary io tamin'ny fandraisana sy fikarakarana anay nandritra ny fandalovana dia kopatana koa ny chef izay nianaka sary taminay dia ny notre service omenay a ny poulet ambany 10 zany a dia omenay a 9/10 bravo be a tsara be tena tsara merci tuizo hatrany ny fandraisana fa tsara be zareo a manana service de livraison zay zany isan'ny service ny eo amin'ny poulet a manana service de livraison izy a dia manao makeny amin'ny petsy dia miantso ny appel dia afaka milivre zareo ao anatin'le créneau horaire isokafany oui dia zay dia zareo misokatra 7/7 tena nareo be da be manontany ao an'appel hoe aiza ny misy toerana misokatra lahady fa zareo misokatra lahady a misokatra latsinainy ka hatramin'ny lahady amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 7 alina zay a raisinao tsara poulet ambany 10 ny sakafo indray zany a no idirantsika amin'ny teny tao tao poulet araky ny anaran'le enseigne zany a dia ny spécialité an'zareo ny spécialité any dia resaka miodikodina eo manodidina ny poulet akoho misy sauce poulet a misy crispy poulet a be de be zany a fomba rehetrarehetra fa ho tantarainay eto inona ny coup de cœur anay menakavy kely alohan'izay aloha tena farak'izay anisan'ny coup de cœur anay zany a manokana ny poulet les restaurants mihitsy satria tena voyage zay tao tena hoana zany explosion de saveur nanao découverte farak'izay tsara dia conseillenay be anareo toerana io a dia mitsara hoe inona ny zavatra nohaninay a dia amin'izay mba fantapatatrareo zany hoe inona ny alaina rehefa ao a dia eto moa zany amin'ny maha hoe critique gastronomique anao a rehefa misy zavatra tsara dia tenena hoe misy ratsy dia tenenina fa tamin'ity indray mitoraka ity zay a tena hoe tsy nisy nikianina aloha zany zavatra nandramanay tao fa tsara be daholo dia rapport qualité prix a hitako hoe ça va satria produit an'zareo a frais be tena farak'izay frais ary ny remarque kely moa zany a somary nisy ton kely ny attente a c'est normal be satria zavatra ohatrany hoe surgelé na zavatra efa hoe efa vonona dia 10 minitra dia vonona izy a fa enao mihitsy zavatra frais produit frais be a mo ny produit avy eto Antananarivo avy eto Madagasikara mihitsy moa zany a produit bio daholo dia par rapport amin'izay ho fanapika ihany koa ny rapport qualité prix raha ny qualité any zavatra aloha tena surprise ho anay mihitsy satria tsy nanantena mihitsy zay hoe misy goût be tena original sy goût hafa be a sy travaillé mihitsy zany le poulet travaillé daholo le poulet dans tous ses états be mihitsy izy hoe nianatra le olona nanao an'le izy tao poulet manta ihany angamba tsy nohaninay tao fa dans tous ses états izy nohaninay izy haché izy nohaninay ny blanc izy nohaninay nohanina daholo misy dia izy a eo ambany a fa tsy le akoana ambany le malaza be iny izy a fa mbola elevelo iny a poulet ny anarany dia ny plat nalaina tantaraiko anareo aloha zany nena manokana sady coup de cœur ako dia nenary tononoko reto a tena coup de cœur ako coup de cœur any Tiffany aloha ina moa ny Tiffany
les salades. Paty sy le salady hono ny Tiffany. De le paty tataraiky kely anareo nouille sauté ny anarany. De le nouille sauté malefaka be tena tsara. Efa hitanareo anaty vidéo efa coup de cœur. De akoatran'izay nihinana plateau zany to de natao tao anaty plateau tao ny karazana poulet rehetra. De teo ampovoany nisy poulet crispy. De sisiny nisy hoe Corée chicken Corée zay na Corée light ny fiantsoana azy. De izy io mampatonga anazy hoe Corée light somary allégé zany le sakay. Fa izy misy sauce coréenne ao anatiny. Le version tia sara tenena zany le version chicken coréen masitsika kokoa fa anareo izy de masaka masika nefa tia épicé zany somary masitsika de atao Corée light le izy. De ho anareo rehetra zay efa zatra mividy zavatra ao amin'ny poulet de niova le habeany chicken coréen lasa le coréen ohatran'le hoanay amin'ny vidéo io lasa nofosana be zany izy fa tsy le poulet soltena coupatananao any poulet kely. De aparan'izay nisy koa ny poulet au coca. De zany koa tena tsara. De nenazy zany tena nanamarika ana hoe le akoho rehetra no anko teo samy hafa daholo ny goany. Tsisy hoe tsy de miverina tato fa samy hafa nefa tsara be daholo. Ny BBQ angamba ny hoe fa henoko ny saveur fa nefa fa ny ambony tena wow satria nisy inafo moa izy teo le Corée efa voategny koa au coca efa voategny koa le crispy efa voategny koa lake tena conseilleko be anareo tena aza amiraha teny poulet lake ny poulet io nareo satria ny cuisson misy justesse tena incroyable. Nenandray nefa ntenen'ny Tiffany teo zay coup de cœur moa ilay salady iny zany salady tsara be taolina saisonnement de akoatran'izay za nihinana burger. Ny burger tao anatiny iny le burger boulette de viande hachée tao anatiny. Inona le burger? Boulette de viande poulet haché burger crispy de burger double cheese. De misy le poulet haché tao anatiny fa assaisonnement justesse na assaisonnement rehetra zany tena tsara andramako de ny akoatran'izay moa inona koa nandramako double cheese burger double cheese de nanandrana soupe de soupe poulet soupe poulet io tiako mariana kely ho anareo mix en fait fusion na ohatrany hoe aty amin'ny ramen japonais le matsiro be iny de misy an'le topping ramen japonais de ny goany de le soupe tamatavy de nefa allégé le izy de mixena de ohatrany hoe tsara be le izy maivamaivana zany izy par rapport am'ireo an'ireo izy zany tsintina tenena mety izy ramen sy soupe tamatavy le izy de ho anareo zay tena mitady soupe hoe maivana nefa be topping eo amboniny atao be topping be fangarony de miala am'le soupe chinoise le misy akoho sy ron'akoho sy ina moa izy ty fontanina sy andreny de ao le izy zany patin'zareo moa zany fait maison tena grave be zay de noho izany mbola misy anapina be zay de noho izany ny note omenay azy miresaka sakafo amin'ny catégorie poulet dia omenay 9,5 sur 10 tena vao maîtriser ny sujet satria poulet le izy le dans toutes ses formes dans tous ses goûts conseiller be anareo conseiller ho anareo tena conseiller de ho anareo zay efa tao mba soraty kely amin'ny commentaire hoe nanahoana ho anareo mbola tsy tao de mankalesaao de tenenao anay fa hoe ohatriny ahoana fa hainonareo anazy fa zay aloha zany tena sincère be mitenareo hoe tena tsara izay azadia manaraka ny page sy Facebook nay YouTube Instagram LinkedIn TikTok de photo de braço de ina mo tena andao